manavaka misalasala variana kadi matauja luci manusati mangataga nimulana izay mamatusa Jesusane si mama nabaka Dimana tu nafa Jesus yale si manavaka Jesus yale si manavaka Jesus sinuira una fulitita Dimana tu nafa Jesus yale si manavaka Jesus yale si manavaka Jesus yale Jesus yale si manavaka Jesus yale si Jesus yale si mama navaka. Vavaksika Tompo. Misaotra anao zahay Andriamanitra rainay io satria nomenao lova kampianaro hahahazona izany lova zay efa nomenao anay izany. Matetika zahay dia mametra-panontaniana fa mahafoy tena ho anao manara-dianao ka izay eritreretinay sy andrandrainay tokoa dia hoe inona ny ho aminay tahaka izay efa nataon'ny mpianatrao fa izay raha ny marina nefa dia efa apetraka ao am-pelantananao anay zany fa tsy tsapanay eo amin'ny fiainanay. Misaotra noho ny teny izay efa nalahatra teto tamin'ny anaranao ary misaotra raha mbola manaiky teny aminay ianao amin'ny alalan'izao teny izay hotoriana eto izao dia mitenena aminay amin'ny alalan'ity mpanompo tsy mahasoa. Misaotra ry Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny voalohany indrindra dia misaotra n'Andriamanitra no ny afahantsika miatrika izao isa-taona ny toby mpifaliana etsoany rana izao. Fa roa manaraka an'izay dia sy hita tableau ao anatin'ny fandaharam-potoana raha ny anarako manokana dia nangorohoro aho na miakasa eto hoe ina ry hotaroniko eto satria beny zay voalaza teo zay so dia raha sa tokony mihoeto koa aho ariny ho ampy zay dia tahaka ny teo ihany iraky ny ray aman-dreny dia safaka mandaha alina tamin'ny 7 alina ny mpitondra ny fileovana fianarasoa no miantso tena miangavy raha dada mba soloy aho akory soa ahiaraka roa ray aman-dreny dia maika moa zirena koa ny ao aloha
mangorohoro le raha mitsangana eto satria fa beny zay dia ty zany a tsaraha sahy fa tozo dia tozo ny hanambarana amintsika ny Matio toko 7:10 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 maika natasa satria ny mesazy tonga tana ho amiko dia hoe Matio toko 5:20 hatramin'ny 5:30 zany isy tao agnatin'ny baiboloko ny sasany dia nameriny nagnontany aho satria tsy manana fadaharam-potoana ho ampelantanako fa anam-piangonana dia ray aman-dreny pastora Robert ina mariny ty tenin'Andriamanitra ty dia izy nanao hoe ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny Matio toko 7:20 toy izao ary no fivaky ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy. Ary Matio toko 7:20 dia ny andininy 10:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary nohony nandre izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hainy olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka anao. Koa inona ary no ho azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay manaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena Israely 12. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay. Amen. Ry ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia izao no amitinyako an'izay teny voavaky teo izay. Mandray zato heny ka mandova fiainana mandrakizay izay efa nahafoy ny fananany sy ny mpiaramonina aminy noho ny amin'ny Jesosy. Dia ny fagnontaniana mipetraka, tadiavina ve sa raisina ny famonjena? Mitady famonjena ve isika sa mandray ny famonjena eo amin'ny fiainantsika? Dia efa samy manana ny valiteny ao anatiny ao. Ho an'izay mihevitra fa mpanara-dalàna, mpankatony lalàna, mahatandrina ny lalàna, dia mieritreritra izy fa mitady famonjena.
izay no manomboka nyity tenin'Andriamanitra Matio 7:20 teny hoe lay resaky ty lehilahy anankiray izay nanan-katao dia niteny tamin'i Jesosy mpampianatra tsara inona no hataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Ngany ny ataony ny azahoany azy. Izay ny valiny rehefa nitohizana ny tenin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny ataoko, ny ataonao, ny ataontsika ny hahazahoantsika ny fiainana mandrakizay. Fa rehefa nitenenin Jesosy ny raha ataony izy, nanao sa tsy nanao? Toa niala maina. Satria izy nanan-karena hoy ny aloha eto, vao tonga dia voavaly daholo ny fanontanianao rehetra paster. Tsy izay ilay izy? Ie. Inona ny hataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Ho an'izay miaina ny finoana, ny asa izay nataon'i Jesosy ho azy kosa dia mahatsapa fa raisina izany famonjeny izany. Raisina amin'ny alalany finoana. Dia ny finoana nanamarinan'Andriamanitra ho antsika. Fa izao nefa ilay fanarahan-dalàna teo izay voatandry nyity mpanan-karena ity, izay nahaberesaka eto amin'ity ampahatsoratra masina ambara amintsika eto ity, dia izao rehefa miverina amin'ny faneva atsika. Ina moa ny teny faneva? Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay ny asainy ho tandremana. Didy ane zany, lalàna ane zany, tsy azo idovirana ane zany, nefa dia izay no eo. Dia tonga nanontaniana lehilahy mpanan-karena. Tsy nanontaniana moa fa dia erona ny hevitra azy, efa nitandremako izany fa zaza tandroko, diso raha raika agnao. Tiana ary amidio amin'izay ny meonim dia hanana rakitra tsara any an-danitra ianao. Nahatandrina tokoa izy izay nasaina ho tandremana, satria haiko izany, voatandriko izany, zao izany. Fa ilay ray loha dia nahadiso azy ihany. Noho izany hadinony fa tsy afa misaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Io hadignony io, fa izay masaka tao an-tsainy dia ny fitiavana an'Andriamanitra izay nekeniny teny na rany lalàna sy ny fitsipika izay napetraka ilay Andriamanitra, fa saingy tsy narahany manontolo. Ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana ny namana, efa fantatsika izany fa io no fahatanterahany lalàna, ny fahafenoany didy. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao fonao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra, ny tahaka azy ihany. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia rehefa nampianarina tamin'ny fotom-pianarana isika, dia hoe ny didy voalohany ka hatramin'ny didy fahatelo dia mampitodika antsika ny agny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa ny didy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo dia mampitodika antsika ny amin'ny fitiavana ny namana. Ka ny tiavany didy folo dia voatandriny ty ranamany ty ny akamaroany, fa tsy tao anatin'ny fahafenoan'ilay fitiavana nokendrena taminy. Satria rehefa hoe
inona ny ataoko antovany fiainana mandrakizay amin'dio ny fanananao rehetra zarao ho any malahelo hanana rakitra soa agnandangitra anao dia tonga amin'izay ny mpianatra hay raharahara nga olo fa mahatandrina ny didy zao olo manan-katao zao dia iandray zany dia amin'ny olona dia zavatra tsy hainy zany fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra hoy ny teny eto ka tsy ampy fitiavana ity lehilahy ity tsy ampy ny fitiavana araka ny fitiavana marina araka an'Andriamanitra io mbola namafisina aty amin'ny andro ny fanekena vaovao dia hainay zanaky ny toby lehibe soa tanàna mihitsy ny fanevany hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba fankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia ka tsy hain'ny olona tokoa ny hampitoetra ho mahatoky azy hananany fiainana mandrakizay fa fiheverana lalina avy amin'Andriamanitra zany satria ny olona amaha olona azy dia hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy vitsy ny mpandoka-tena tsy vitsy ny mihevy tena ho zavatra tsy vitsy ny manao azy ho tena izy fa ny fahafenoan'ity tenin'Andriamanitra ity mankoa dia voavaky hatrany amin'ny andenin'ny faha 90 ka hatrany amin'ny faha 30 dia ao amin'ny 30 izy dia lazainy tsara ny andenin'ny faha 30 hoe nefa izay voalohany no ho farany izay farany no ho voalohany mifameno tsara ao anatin'izay lazaina amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny fahafenoany teny avy any amin'ny 9 ka hatramin'ny faha 30 izay nangalana ity teny ampitaina amintsika eto ity raha ny marina rehefa nametram-panontaniana ity lehilahy mpanan-karena ity dia tokony ho nametraka ny hoe tena nitady toko aho tika sendra vato zay ny zavatra tokony nataony ka tady ny fiainana mandrakizay amin'i Jesosy aho ka zay ny valitenin'i Jesosy tsy tokony halahelo sy hialy izy fa nanatanteraka ampitiavana ary ny zara-mpitiavana izay fananany tokony ho an'ireo menany malahelo ireo dia mampahatsiahy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny epistily azafady ny epistily araka ny Jaona toko faha 4 dia ny andininy faha 7 ka hatramin'ny 1:20 izany dia tsara io ny vakina rehefa tonga any an-trano fa nisy mpanakanto anankiray evanjelika efa nanao azy hira ry malala aoky fankatisika vavy dia hatrana amin'ny farany io no voarakitrao aoky fankatisika dia ina ny toyny izay tia no nateraka Andriamanitra tsy mahalala an'Andriamanitra izay tsatia dia miseho amin'ny fifankatiavana ny fananana an'Andriamanitra ao am-po voalaza amin'io tenin'Andriamanitra io daholo zany mandainga izay milaza fa tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny fa tsy maintsy tia ny rahalahiny izay tia an'Andriamanitra
hoy io epistily io. Ny marina raha tarafina amin'ilay fiainan'ilay zatovo ny tady handovany fiainana hahazo ny fiainana mandrakizay sy ny nahatonga resabe amin'ny mpianatra eto amin'ity teny ambara amintsika eto ity dia izao tsy mbola vonina ho amin'izany tena fitiavana izany ilay zatovo. Naniry hahazo ny fiainana mandrakizay izy nefa niala tamin'ny alahelo satria tsy nahafoy ny fananany maro dia niala tamin'ny alahelo teo anatrehany Jesosy. Nanana fananana be izy araka ny 2:20 dia nionao ampifandraisina amin'ny lahatenin'ny ray aman-dreny tetony hoe le kajikajy. Mbola nanao kajikajy ny amin'ny hitantanany sy ny amin'ny hampitomboany sy ny amin'ny hikarakarany nyity fananany ty angamby izy ka dia hoe aia aro ny sasatra, aro ny semboka, aro ny fofotra, koa amidio aho hoe amidio koa nga izy ty raha fananana dala topo dia mesika kanefa ny akamaroantsika tsy izany ve? Fifaliana ho antsika ny misirim-belona manoloana ny fahavoazany sasany. Zany ny fiainantsika, zany ny mahizy azy antsika. Ary ny sasany aza ny anatonana an'Andriamanitra dia filan-javatra mora levina sy mora loha tahaka an'izany ihany. Ka rehefa tsy mahazo izay ny riana izy dia miala amin'ny alahelo. Dia ilay fialana amin'ny alahelo dia tahaka an'ilay hoe dia ela n'izay nahaluterana izay fa tsy nahita an'i Jesosy aho tao. Fa rehefa tonga ato aho dia alako baraka ny lognareo luterana io fa ato aho vao tena mahita azy. Dia mitohy ny aleloia. Eka tena izay tokoa ve? Fa mamperitreritra mampandinika. Fa misy ane hoy ny soratra masina mitombo harena, mitombo fananana, mahafoy fananana nefa manina moa zany mitombo fananana ny mahafoy, fa misy fatrapahitra nefa malahelo. Izay no amin'ny ohabolana faraika amby folo ny 1420. Noho izany tsy arak'izay fieritreretany reto mpianatra reto koa. Petera moa raha mafana fo, ina ro azonay zao agnay ty dia efa nahafoy ny fanananay, efa nahafoy ny mpiaramonina aminay. Dia voatanisa ao aby moa ny mpiaramonina taminy ray, reny, zanaka nadany, zanaka nabavy. Ina ro azonay? Raha safatany ho raha fa miainany raha azony ka izy ao amin'ny Jesosy io. Dia tahaka an'izay aby koa sika. Efa azontsika antoka ve fa misantatra ny fiainan'ny fanjakany lanitra sika io? Sa raha vo iveve amin'ny karona hitadiany zany etsy aroa, fa lazaina amiko, lazaina aminao, tsy mitady isika fa nitolorana noho ny nataon'i Jesosy ho antsika. Ka mandray an'izany amin'ny finoana, miaina amin'ny finoana izay nataon'i Jesosy ho antsika. Fa tsy araka amin'ny ezaka sy ny fikasahana ataontsika no azahoantsika an'izany. Ary izy no mahalala tsara ny zavatra soa hatolony ho antsika. Ataovy ihany ny kazikazy, ataovy ny beatisanina, fa arakaraky ny hitadiavantsika tombony no hatombony eo sika. Fa ny an'Andriamanitra dia ny fandehanana amin'ny finoana sy ny fahatokiana azy. Rehefa nantsoina ianao
dia minoa ary matokia fa lay niantso anao tomponatoka amin'ny fiainanao fa saharary saigna na harary fono hoe dia agnay ity zao le nampiandry azy zay dia efa 30 taogna mahery nefa lek zao dia tahak'izao dia tahak'izao raha n'igny zao mba samity sampiangonana dia nefa dia iahoe indrindry aho hoe mahafinaritra ny momba azy fa ty dia tahak'izao ihany tahak'izao satria ny olombelona mpanota no jerenao fa tsy lay Andriamanitra nanafaka sy nanafaka antsika tamin'ilay toe-pahotana nisy antsika ka milaza mahafoy ny zavatra rehetra manaraka an' Jesosy nefa hay tsy tena mahafoy ny antony filan-javatra ihany no anatonana ny Jesosy fa tsy mihevitra ho tompon-javatra dia tsaroana amin'izay ny tantarany zanaka Adala ilay zanaka Anania niverina tamin'irainy fa tsy lay niala fa ilay efa mba nipetraka tsara tao amin'ny tranony dady sy ny vonoanany sy nampidiovina sy ny nanaovana persa ny tokona tagnandrindriny ela be zay taminao tato leky aomby raika leky akoho raika leky ina sipoy ina ny kely indrindra amin'ny raha tokony ny vonoana fa nisy filigeglahy io efa tarike voavy fety be da fety be amin'ny sikato ty zao ke raha safata sao anaka fa raha fanao aby iny raha ato io fa vao mitadia ina koa agnao fa samba faly agnao hoe izy ny raparapa efa saiky maty very tagny igny vao tafapody ato mody miaraka amintsika dia miara-faly amin'ity fananana efa atsika ity hadinontsika zany matetika fa mbola mieritreritra fa filan-javatra no anatonana sy anarahana anompoana any Jesosy fa izao nandray maimaim-poana isika dia sitrak'Andriamanitra ny izara maimaim-poana amin'ireo manodidina sy mpiarabelona amintsika ireo ary finoana no haintsika miatrika sy fanatanterahana an'izany fa tsy amin'ny alalan'ny kajikazy ka hilazantsika sy ametrahantsika ny fanontaniana ny hoe efa nahafoy tragno efa nahafoy tany efa nahafoy ny zavatra rehetra manaraka inona ny hoanay agna fanjakanao tsy efa fifaliana ho anao ary ny andraisanao ny fiainanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny voitadiavanao raha hafa koa tsy efa fifaliana ho antsika ary ny hananantsika n'izany tsy mametraka tetim-panorona hitadiavantsika tombotsoa manokana amin'ny fanarahantsika an' Jesosy fa manompo ampitiavana manompo ampahatokiana dia avy amin'ny teny soratra masina hoe ny fitiavan'i Kristy no manery atsika hiatrehantsika ny zara fanompoana izay efa niantsoan'Andriamanitra sy ny fidianan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy fa aza matahotra fa na dia hiara-pahoriany sika mahatsiaro mangiry fizitsika mahatsiaro manaintainitsika dia efa vonona ilay zato heny ho raisiny ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika efa nafoiny ny ainy mba azahoa tsika mizotra amin'ilay fandovana ny fiainana mandrakizay ao aminy ka antitra anterina amintsika fa tsy avy amin'ny ataotsika fa ny nataon'Andriamanitra ho antsika no azahoantsika ny fiainana ao amin'ny fanjakany Andriamanitra no ny asa Andriamanitra no ny ahy Andriamanitra
no mikarakara fa ny anjarantsika dia ny mandray ampinoana ampahatokisana izay efa nataony ho antsika tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ho antsika. Miala nenina izy amin'ny fomba rehetra mba hahatonga antsika tsy halahelo ka hisitaka fa handroso ary haharitra amin'izay efa niantsoany sy ny fidianany antsika. Fa isika dia zanany malalany vidin'ny rano sarobidy eo masony ka na manao ahoana na manao ahoana fomba mety ho fihaverantsika manoloana izao tenin'Andriamanitra izao dia aza be fanontaniana ny hoe aho aneka efa tahaka an'izao, aho aneka efa tahaka an'ry, tsy ianao no ijerenao ka anombananao na anombanantsika tsirairay avy izay hahatonga antsika hitoetra mahatoky ao amin'ny fiainan'ny fanjakana izay efa voavoatra an'Andriamanitra hizorantsika, fa izy no efa nanao an'izany vonona hizorantsika miaraka aminy. Koa matokia aza matahotra fa hoy ny teny eto izay rehetra efa nahafoy dia handray zato heny ary handova fiainana mandrakizay. Toky ho antsika izay efa resy lahatry ny nataon'ny Jesosy ho antsika koa izany, ka na mora na sarotra na mamy na mangidy na inona zavatra atrehintsika dia tadidio azo antoka ilay tompoitsika sy arahantsika, fa manana lova tsy mety tota, manana harena sarobidy tsy simba tsy ho levina izy omaniny sy efa voaomany ho antsika. Dia tsy hafa izany fa ilay efa nampanantenainy tamin'ny mpianany hoe izay toerako no toeranareo koa. Dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen. Ifukure cha manzakauna